Ny teny izay nofidian'ny fianakaviana anankirana ny toriteny ny lioka toko faharoa dia ny fahasivy amby roapolo. Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Teny izay nataona mpanompon'Andriamanitra iray avako izany teny nofidiana izany. Mpanompon'Andriamanitra vokiandro, mpanompon'Andriamanitra afa-po teo amin'ny fiainana, ary mpanompon'Andriamanitra izay nitoetra tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Raha toa ka jerevina ry havako malala amin'ny tsipiriany ny toe-javatra na ny tokotany na aterahana izany teny izany dia misy fomba fiaina sy fomba fijery anankiroa samy hafa. Izay tontolo na aterahana ilay filazantsaraky ny lioka, satria lioka no nandroatra ty filazantsaraky ity izay jentilisa no volavolaina tamin'ny kolotsaina grika, dia ny ivony antsoina hoe fahasambarana dia ny fahalalana sy ny fahendrena. Heverina hoe mahatratra ny tanjona ny olona anankiray raha toa ka feno amin'ny fahalalana izy, ary izany fahalalana izany manjary fahendrena. Tsy misy fahendrena tonga ho azy zany raha tao anatin'ny tokotany izay nanabeazana ny lioka, fa ny fahendrena dia tsy maintsy ateraky ny fahalalana. Mianatra ianao zany, miaino ianao zany, mamakafaky ianao zany, iaina ianao zany, izay no antsoina hoe fahendrena. Izany toetra izany no nanabeazana any lioka olotsotra azy. Ary dia zary mbola kolotsaina n'olovana ry havako malala zany olovana reo ataontsika hoe civilisation greco-romaine rehetra, dia mbola mihevitra mandrakariva fa ny fahendrena sy ny fahalalana no mitondra any amin'ny fahasambarana na mitondra any amin'ny hoe fiadanana. Ary indraindray aza dia mandrefy olona ohatra ny civilisation tandrefana ankehitriny dia iray tarika amin'izany vokatry ny civilisation greco-romaine zany ihany. Dia indraindray heverina hoe sambatra ny olona rehefa manam-pahaizana, sambatra ny olona rehefa tafita be amin'ny fianarana, sambatra ny olona rehefa manana kolotsaina ambony sy ny sisa rehetra. Fa i lioka ny havako malala no ny toe-javatra izay miainany teo amin'ny fiainana dia nanova izay fomba fijery izay izy. Hoy izy manao hoe rovina ny olona na afa-po amin'ny fiainana. Inona ny tena mahafa-po amin'ny fiainana ny olona? Inona ny toe fiadanana marina tokoa? Satria rehefa mamaky ny filazantsaraka ny lioka ianao dia azavainy lioka tsara ny tsipiriany, na ny mivantana na tsy mivantana, ny lalany antsoina hoe fahasambarana. Noravana ilay fotom-pisainana hoe raha tsy manam-pahendrena ianao, raha tsy manam-pahalalana ianao, raha tsy miezaka amin'ny herin'ny tenanao ianao, raha tsy tia ny olona ianao, tsy zany zay ianao voasambatra. Izany hoe tena miankina amin'ny maha ianao anao, miankina amin'ny finiavanao, miankina amin'ny zavatra maro samihafa izay lalovanao ny fahasambarana. Ary Paoly izay novakitsika teo ny teniny amin'ny Kolitiana voalohany toka debiny folo dia vao maika nandrava izay fotom-pampianarana izay ianao hoe fahasoavan'Andriamanitra ny fototry ny fahasambarana. Fahasoavan'Andriamanitra ny fototry ny zavatra rehetra. Fa na dia manana faratapiny amin'ny fahalalana sy ny fahendrena azy ianao dia mety ho zava-Paoly izany. Dia raha makity lioka ity atsika raha vao malala dia roa no azo amin'tina izany teny izany manao hoe ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Rovina ny olona no miteny izany teny izany. Dia voalohany indrindra ry havako malala dia izao rehefa niaina tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Io ny andininy ery manao hoe dia niandry ny fampionana an'Israely ary ny fanamasina tao aminy. Ary efa nambara ny fanamasina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny tompo. Izany hoe tena ninno ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ity lehilahy atao hoe Simeona ity. Ny olona mandeha amin'ny fiadanana ry havako malala na todo izany fiadanana izany, na ny olona afa-po koa amin'ny fiainana ka handray ny fiadanana am-panantenany ny tompo, dia olona ny aina ny finoana na tokony fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ary olona izay resy lahatra fa marina ny ambarany zoatra masiny io. Ary dia raha tarafina fiainan'ity avatsika nandao antsika ity zany ry havako malala dia izay ny fiainana.
mahatsaro fahabangana ny fianakaviam-be misy kotisina satria olon-dehibe eo anivon'ny fikambanana no landao ary ny fiainany manontolo mihitsy torata zany fikambanana zany raha toa ka jerena ilay mijery hoe inona moa no filôzofia na ny fahendrena na ny finoana na ny fitezana ny fanabeazana izay miainany sy nozaray dia fantatsika rehetra fa ny fanaovana zava-dehibe ny adidy amanandraikitra fanaovana zava-dehibe ny adidy amin'Andriamanitra fanaovana zava-dehibe ny adidy amanandraikitra amin'ny tena fanaovana zava-dehibe ny adidy amanandraikitra amin'ny fiarahamonina ary ity takelaka vitsivitsy izay mamitina momba azy eto am-pelantanako ity azoko malala dia zay zavatra telo zay no mamitina azy olo ny adidy amanandraikitra teo amin'Andriamanitra inona moa ny adidinao anatrehan'Andriamanitra mametraka fanontaniana hoe inona no adidinao anatrehan'Andriamanitra ka afaka mitenanao raha miala ety hoe tompo andeha hamonjy ilay fiadanana nampanantenanao a inona no adidinao dia tokana ihany raha mamaly maha-protestante anao dia izao nateraka na nataon'Andriamanitra misy ianao mba hanome voninahitra ny anarana ny antom-pisinao dia izao hanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra zay ihany tsy toka ety amin'izao tontolo izao hitsangatsangana tsy toka ety amin'izao tontolo izao hanao izay mahafinahitra zany rehetrany dia kado omen'Andriamanitra kado omen'Andriamanitra fotsiny ihany zany fa ny tena antom-pisinao dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary rehefa miala amin'izay fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra zay isika zay nantsoina hoe manota ny olona rehefa miala amin'ny satany men'Andriamanitra azy hoe manome voninahitra an'Andriamanitra satria zany boky Angelisy toko fahatelo miala tamin'Andriamanitra le lasy la vehivavy amin'ny boky Angelisy toko fahatelo fa tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra intsony izy fa tia manome voninahitra ny tenany samy rery tia hampisy heviny ny fiainany manontolo tsy eo anatrehan'Andriamanitra tia hanana fiainana ivelan'Andriamanitra ankehitriny ny mpanao dia alefanao amin'ny fiadanana inona ny fiadanana zay ampananten'Andriamanitra atsika inona ny lalana togavana ny fiadanana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana ny tompo rehefa mijery ny fiainan'olona anaovako malaza dia mera-panontaniana hoe ohatra manamaky ny fiainan'ny olona ny fahazazany ary indraindray misy lafin-javatra izay metotsika hoe mandiso ihany ny fampianarana izay nitezainantsika ohatra raha ohatra ka nanazavy Karl Marx izy Karl Marx manao hoe zao a raha tianao ny anefiny maha-olona azy feny dia tsotra fotsiny ihany ovay ny tontolo manodidina azy no manefiny olona zay ny azy zany hoe raha tianao ny atonga azy ho sambatra dia ny tontolo manodidina azy amboarina tsara raha tianao ny anao amin'ny toe-tsaina ohatra zao dia amboary tsara ny tontolo sy ny environnement ibeaza ny amboarina tsara mihitsy dia mifanaraka amin'izay izy zay ny fotom-pampianarana izay ny anabeazany marxiste rehetra ny taona maro fa rehefa tena jerena zany avako malala amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra itony dia tsy tena marina Tsiprieny inona ny antony ka ny fanabeazana izay na ny toetran'ny olona dia tena misy toetra soa raisin'ny olona vokatry ny tsy lafin-javatra nanabeazana azy ihany fa tena vokatry ny lafin-javatra mafy mety olona lovana kamboto mbola kely zao avatsika zao avako malala azy saratsena hoe tena mbola kamboto mbola zaza valo volana no nirozany ray no kamboty ary dia tahaka ny olona taloha moa zany rehefa kamboty a dia malagasy moa zay dia indraindray tezay ny raha vavidreny eny kibitsomby dia mifindrefindreny sy ny sisa rehetra zanaka-pitandrina izy fa zao avako malala tena nanamarika amin'ny fiainan'ity olona ity ny fitiavana ary satria nahoana satria tena olona na tsiaro hoe ny fitiavana nahatonga azy tafita tamin'ny fianarana tsy dia betsaka tamin'ny fotoanandro zany hoe teknisianina ambony ingénieur en statistika tsy hoe olona tsotra akory zany fa tafita tamin'ny fiainana izy nohony ny fitiavana ary izay fitiavana tsapany teo amin'ny fiainana zay dia nozarainy tamin'ny manodidina azy ary noraisy ny ho adidy mihitsy ny fizarana zany tamin'ny manodidina azy tamin'ny ankohonana tamin'ny mpiarabelona taminy olony fitiavana ary zay mahatonga ny tony manao hoe
ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana ny olona maka amin'ny fiadanana afaka malala dia olona miaina ny fitiavan'andriamanitra ary mizazy zany betsaka aloha afaka malala ny tafita amin'ny fiainana fa tsy mba mahatsiaro ireo zay nitaiza azy nanabe azy ny fikambanana ny kolo azy rehefa dia ano fanatanora fanatanjahantena fikambanana tanora mpanao fanatanjahantena moa zany zato fiangory anatiny efitsaiky tena lazava mpanao baolina kitra lay fikambanana lay STK zany dia lazava hoe ono pastera inona ny tena azo anazavana ny baolina kitra satria sady mpanao baolina kitra ny mpanao rugby lay fikambanana inona kay pastera ny tena azo amatarana ny ity fanatanjahantena ny rugby sy ny baolina kitra ty raha jerena amin'ny lafiny tsy ohatra masina fanontaniana ankizy moa metraka fanontaniana tanora dia rehefa lasa neritreritra rehefa koa malala dia amin'izao manjoa zao dia mahatsiaro an'ilay valim-panontaniana ny meko na hoe tena ny scoutisme ny tena manakaiky ny rugby hoe fa ahoana azy zany efa tena meritreritra satria moa zany tamin'izay fotoana zay vateny dia zao samy manao baolina eny zay baolina kitra eny amin'ny tongotra fa ny baolina rugby eny amin'ny tanana zay mahasamy hafa azy fa lay filozofina lay foto-kevitra lay fahendrena samy hafa mihitsy ny baolina kitra mandroso ianao dia ny masonao any aloha zay mandrakariva marina afaka makany arina ny maso mpanao baolina kitra fa raha tiany ny androso dia tsy maintsy any aloha ny masony rehefa mamindra baolina izy dia afindra ny makany aloha fa ny rugby tsy zay rugby raha ty androso ianao ny masonao any aloha fa rehefa manipy baolina anao tsy maintsy any arina zany hoe mandroso ianao fa ny masonao any amin'ny andamosonao ary mahasamy hafa azy dia izao iamantsy azy ny baolina kitra afaka misy olona anankiray na anankiroa mamiratra fa ny rugby ekipa ny rugby ekipa azay ry afaka malala le hitanao amin'ity fiainan'ny mpanompon'andriamanitra ity raray adin'ny olona ny lasany raray adin'ny olona ataon'olona tsy zava-dehibe lay maso mitodika any amin'ny lasa hoe zange tsy ohatr' zao hoe raha tsy ty fikambanana misy aty zange tsy ohatr' zao hoe raha tsisy ray aman-dreny taiza zange tsy ohatr' zao hoe raha tsy nisy olona lany mondro kely nanao atahako zao zange tsy ohatr' zao hoe raha tsy tao arinako andriamanitra nanao hoandry afo teo alohako andriamanitra nitarika tany zay etra naleva afaka malala iaho aminareo hoe ny fikambahana scoutisme dia tsy tokony atonona fa any aloha ny maso fa mba jereo ihany ny ao arina ny tarazo hoe ny tantary nanabeazany nandaoantsika ary doly afaka malala dofetsy ary dia zany te zany hoe tena mampahiranao koa miadana ianao amin'ny tompo rehefa marina ny finoanao mitoetra ny fahatokinan'andriamanitra mitoetra amin'ny sitrapon'andriamanitra ary manana fanantenana fa rehefa niteny anao andriamanitra dia tanteraka zany satria ny tompo teny tamin'ny Simeona teto manao hoe zao a tsy mody mandry ianao raha tsy tanteraka izao zavatra izao zay le finoana zany rehefa ko malala ny finoana dia mahatonga anao manam-piadana fa ny faharoa rehefa ko malala dia zao koa zay tsy zay ihany lana faharoa ahitana fiadanana eto fa mifiaona tamin'i Jesosy mihitsy rehefa niaona tamin'ilay Jesosy azy Simeona teto dia afaka niteny izy hoe afa-po amin'izay aho afa-po amin'izay aho afa-po satria efa niaona tamin'i Jesosy voalohany miadana satria nino ny fahamarinany teninao voalohany miadana Andriamanitra satria zao fantatro ianao fa marina fa izao ny tena mampiadana koa dia zao efa niaona tamin'ilay Jesosy raha afaka malala manana fahamaritana natao hoe fiadanana mihitsy zao tontolo zao am'izao andrerantsika zao manana fahamaritana hafa natao hoe fiadanana izy mety ny vola ny voninahitra ny fitiavan'ny olona zany mety hiverina ho fiadanana fa izao eto lika dia mamaritra manao hoe ny fiadanana dia ny fionan'ny olona tamin'i Kristy fionan'ny olona tamin'i Jesosy zay ny fiadanana mametrara fantaina liavako azonao atao ve zany miadana sa tsy azonao atao ny valiny eny efa miadana ve anao sa tsy miadana ny valiny eny efa miadana ve zany zao mpanompon'Andriamanitra zao ny valiny eny satria nahoana satria nino ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izy satria nino izy fa Andriamanitra tsy mandainga ary satria efa niaona tamin'i Jesosy izy
atao rehefa koa mamaky itony soratra itony tsika dia hitatsika fa olona tsy matahotra fahafatesana mihitsy sy meo ary ny tantarany fiangonana voalohany a mandeha ataontsika hoe hatrany amin'ny taonjato fahatelo faevatra tanoany dia zavatra tsy mba nampatahotra ny olona mihitsy ny fahafatesana okazava rehafako malala ny olona zay ny fiangonana voalohany zany ireo apôstôly ireo nitezahiny apôstôly dia tsy mba hitantaratra atao amin'ny fiainany ny fahatahorana ny fahafatesana tsy natahotra ny fahafatesana ny olona ny mpino tsy zavatra nampatahotra ny olona zany fa nitahotra ny fahafatesana dia zavatra vaovao nety ny toenjato loenatsika voaty amin'ny taonjato faevatra ambin'ny folo fatelo ambin'ny folo sy zao andro iaina antsika zao vo tena manomboka mafy ao anatin'ny olona nitahotra ny fahafatesana fa raha ny fiangonana voalohany afaka mamaky ny soratra masina ianao afaka mamaky ny boky voasoratra tamin'izany fotoana zany fa tsy nampatahotra ny olona ny fahafatesana ny antony dia satria ny kolotsaina nanambeaza anazy raha jentilisa azy izy dia zao ninony tsy fahafatesana aza tonona fa ny kolotsaina grika dia mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy fa ny fivavahana kristianina nentin'i Jesosy nampianarin'i Jesosy atsika no teny manao hoe tsia mety maty ny fanahy okazava sotra baza dia laza mety maty ny fanahy finoana jentilisa no mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy fa ny fivavahana kristianina mino fa izao mety maty ny fanahy fa matoa tsy maty ny olona dia noho ny amin'ny kristiana atrena zavainy teolojianina anankiray antsony Auguste misy karaza finoana roso tamin'ny fotoana andro dia anankiray manao hoe za dia tsy maty mihitsy ary anankiray manao hoe za dia afaka tsy maty ny anankiray manao hoe za tsy maty zany ary anankiray manao hoe za afaka tsy maty dia izy amin'ireo mivavahana kristianina ny hoe za tsy maty zany mihitsy sy ny hoe za afaka tsy maty za afaka tsy maty mivavahana kristianina fa ny hoe za tsy maty mihitsy dia finoana jentilisa ary finoana malagasy koa ny hoe tsy maty mihitsy dia izao ny grika dia izao le avako malala ary io reto tsy azo ny kristianina ankehitriny a be dia be ny kristianina mbola mieritreritra n'izany foana ny hoe za tsy maty mihitsy zany hoe rehefa maty ny olona dia izao ny very manao hoe ny fanangy silak'Andriamanitra zay ny vavahana gnostika silak'Andriamanitra dia izao ny nofo maty dia le fanahy iny mijanona ihany dia iny sambatra dia iny ohatra izao tsy zany ny vavahana kristianina ry afaka tsy zany mihitsy afaka tsy maty rehefa mino an' Jesosy mandray ny tsy fahafatesana isika noho ny amin'ny Kristy irery ihany noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy irery ihany zay no nahatonga an'i Jesosy nanontany ny Marta hoe Marta manao hoe raha teo zao ianao a dia tsy maty le anatahako dia hoy Jesosy za angeny fangarana tsy fenony raha mino anao dia velona tsy dia hoy mino an'izany ve ianao dia hoy Marta mino ao dia afaka malala afaka tsy maty zany hoe velona ho amin'ny tompo ny tsy fahafatesana dia afaka malala ny fahavelomana ao aorianan'ny fahafatesana dia safidy fa tsy hoe natioran'ny olombelona ny velona ao ambadiky ny fahafatesana tsia zao ny teny sotra masina hoe ny fahafatesana ny tambony ny ota noho izany dia ny fanahy mety maty boky Ezekela mpaminany fa izao mino zay nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy ny velona ao amin'ny tompo zay rehetra mino zay rehetra nandray an' Kristy ho tompo sy mpamonjy azy zay ny velona ao amin'ny tompo zay ny tsy mandaitra aminy ny fahafatesana fa noho n'ilay fivavahana nentim-paharazana malagasy izay mahatsiaro ny teny mandrenam-ponomerina hoe za atsy fa mitaradazana anao eny a dia indraindray koa mamaka ao anatin'ny finoana kristiana ny tsy maty ankeny olona fa tsy le avako malala mino ihany kazava mino ihany zay ao amin'ny Kristy ihany no manana zany teny zany manao hoe mandray zany teny hoe zaho ny fananganana anaty fiainana zay velona ka mino azy ho faty mandrakizay no ny avako malala fiangonana voalohany dia tsy mba natahotra ny fahafatesana ary ianao mba ahoana ankehitriny ny filozofia iainana ankehitriny ny antsoina hoe transhumanisme dia tena niezaka mafy mihitsy le avako malala amin'izao iandro enantsika izao manalava arak'izay azo atao ny ainan'ny olona ka roana ny fomba maro samihafa ary eo raha zao filoha amerikanina 70 taona mbola jereny tanjana tsika 70 taona zany ndraindray efa fa dia miezaka mihitsy ny civilisation natandrefana manao zay lava nandrena
nefa rehefa jerinao dia marina ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe fahasasalana sy zava-poana ny voninahiny satria tsy ao Jesoa satria tsy ao anatin'ilay fiainana Jesoa. Zany ry avako malala eto an-tranon'Andriamanitra ianao ankehitriny eto Jesoa. Azonao antoka ve ny fiadanana? Azonao antoka ve fa ao amin'ny tompo ny fiainanao raha izay dia afaka miteny tahaka ny Simeona tompo za ko sambatra manananao ianao ampy amin'ny fiainako isan'andro. Andao antsika ary ity mpanompo lahany tompo ity ry avako malala ary mampahery anao vadiny mampahery anao zanany izahay efan'ny tompo izy foitsika ody izy nde tsy ady varotra amin'ny tompo nde tsy ady varotra aminy manao hoe ala ho ty tena hoe alao eto aminay ety any izy ao anatiny tsy fahasalamana ao anatiny avisana ao anatiny nde foitsika ody izy iaina le teny efa nampanatenain'ny tompo taminy hoe ankehitriny mpanomponao alefanao fiadana nde foitsika izy isambatra amilao toerana zay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Mpanompon'Andriamanitra nandao antsika ary niaina ny fitiavan'Andriamanitra niaina ny finoana tony tamin'izay mbola sampana maitso ny hirotony azy tadidika mihitsy izy namorona nyty ity tsikitsika ihany ho tadidy ihany anylasinay sy ny sisa dia tena nahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra noho zany mahaiza mionona ary ho atsika eretra eto avako malala miaina ny fanabeazana sokoto nabeaza atsika ny akabeaza atsika sotra ny amtinana an'izany fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana ary adidy aloha voazoba de Paul fitao aloha ny adidinao aza maika hitako zay zavatra aiza ny adidiko inona ny tokony atao amiko fa izao fitao aloha ny andraikitrao vitanao ve ny adidinao efanao ve ny andraikitrao omary nisy dekona anankiray teny aiko nga mo mpiangona tato le mpampianatra anay tao amin'ny degy zay ampiaranay statistika dia betsaka ry avako nandray sota ny tiavantsika ity no zany de fotsika ody izy nde hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra fa mino fa Jesosy nandresy ny fahafatesana ho azy nandresy ny fahafatesana anao koa de matoky ny fitiavan'ny tompo anao. Ivavaky tsy avako malala ary sotra an'Andriamanitra no ty fotoana mamy ity zay atsy apatsy ivany tompo atsika na ty ao anatin'ny manjo aza fa ny fananana an' Jesoa ihany ny fiadanana ny fananana an' Jesoa ihany ny fahasambarana.